ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva no iarabananao ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao ary dia manona mandrakariva ny fiadanany tompo amin'ny olona tsirairay amen hivavaka isika ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalany Jesosy Kristy lay zoko malalanay mankasitraka anao zay tompo noho ny amin'ny tombonandro pahavelomana ka dia mbola afaka indray handinika ny teninao hitombo amin'ny fahalalana ny teninao ary hitahiry izany teninao izany ao anatin'ny fosaina mampanahinay mba azahoanay mandrakariva ry tompo mamita ny azakazaka eto amin'ity tany fandalovanay ity dia tolotra ianao hatrany ny voninahitra ary matoky izay fa ny fanahinao masina no hitarika anay amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ivavahanay amen ry ava-malala ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika amin'izao fotoana izao dia voarakitra ao amin'ny tantara boky ny tantara faharoa tantara faharoa toko faefatra amby telopolo ka manomboka eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo farany izy io moa dia tantarany mpanjaka Josia izay tena nanana fitiavana an'Andriamanitra ary koa fitiavana ny mpiray tanindrazana taminy fitondrana mpanjaka nisy moa tamin'izany fotoana izany fa raha amin'izao fotoana ienantsika izao aty amin'ny taona 2024 aty zany dia azo ambara i Josia ho tena hoe filoham-pirenena chef d'État zany hoe nitovy laharana amin'ny filoham-panjakana misy amin'izao vanim-potoana izao ary tena fakatahaka tanteraka riavana ho an'ny mpitondra fanjakana maneran-tany nataon'ity mpanjaka Josia ity inona avy ary ny voalaza momba azy mpanjakan'ny Israely sy Joda zany hoe ny dadasika ny faritra na ny faritany nanjakany kanefa tsy sanatria hoe nahatonga azy ho mpanjaka miedinedina izany hoe nisekoseko ny avinavina ny rere na sanatria nahatonga azy hoe mpitondra tsirefesi-mandidy na ny tompo-teny fantatra fa vao mainka koa nanosika azy aninona anana fahatahorana an'Andriamanitra ary dia hitantsika eto amin'izao boky ny tantara faharoa toko faefatra amby telopolo izao moa ny santionany amin'izany fitiavany sy fanajany an Jehovah Andriamanitra izany inona avy ary riavana ireo pirofo manambara izany voalohany nantsoiny ny mpitondra fivavahana toy ny inona toy ny loholona eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo no ahitantsika an'izany sy ny mitoy amin'ny andininy fahatelopolo vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ary ny mpanjaka ozy izy Josia io zany naniraka olona ka nampivorony lolon'ny Joda sy Jerosalema rehetra dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely zany hoe nampivorony olona rehetra ny be sy ny maro izany ary reo mpitondra fivavahana aloha dia nantsoiny fa tsy izy ireo ihany fa araka ny namakitsika azy teo hoe ny olona rehetra mihitsy ary raha atao zany ny fampitahana amin'izao volana febroary 2024 izao ka i Madagasikara ohatra no resantsika dia ny filoham-pirenena zany naninona nampivory ny mpitondra fivavahana izany hoe ireo efada lehibe eo anivon'ny tantany eo anivon'ny FFKM ary tena zay mihitsy io voalaza eto amin'ity tantara faharoa ity toko faefatra amby telopolo riavana dia inona ndraiky io no nataony novoriny mba hanino ianao dia vakitsika ny toy ny ao amin'ny andininy fahatelopolo dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena zay hita tao an-tranon'i Jehovah dia mitoy ihany zany amin'ny andininy faha 1 ary ny mpanjaka nitsangany teo amin'ny fitoeran'andrina dia nanao fanekena teo anatren'i Jehovah hanaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelona ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankato ny teny ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany dia mitoy araka zany ihany dia hoe nampifikiriny tsara ozy izy ny olona rehetra tany Jerosalema sy tany Benjamina zany hoe niaraka nivory tao amin'ny tempoly tany Jerosalema niaraka tamin'ny vahoaka isika tao an-tranon'i Jehovah fa
tsy tany amin'ny lapany lapa zay azo everina ihany ko fa tena tsara tare fatratra fa tsy tany amin'ny lapany no nitarihan'ny mpanjaka nyreto olona vahoaka be deabe niaraka tamin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny levita fa tany amin'ny lay tanàna masina Jerosalema ary lay tempolo masina zay namboariny Solomona mpanjaka tamin'ny fotoanandro ary azo antoka ry havana fa tena mahafinaritra an'Andriamanitra nataon'ity mpanjaka Josia ity ary tena mino isika fa mpitondra fanjakana tahaka an'izany ihany koa mba tian'Andriamanitra ho hita eto amin'ity tany noforonony sy nametrany antsika zanak'olombelona ity mpanjaka manao zava-dehibe manao laharam-pahamena ny fiatsana ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy izy rery fa ny olona rehetra teo amin'ny faritra ny andidiny dia ny taony avokoa mpitondra izay tena hoe tahaka an'izany no tena mahita fitia amin'Andriamanitra tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fiainany vahoaka na voafidy moa izy na voatendry olona nametrahana andraikitra goavana dia ny aninona moa hanao zay ahatomombana zany mantsy ny asan'ny mpanjaka ny asan'ny filoha manao zay ahatomombana ny fiainan'ny vahoaka ary Andriamanitra an'Andriamanitra ireo vahoaka ireo tsy hoe vahoakan'ny mpanjaka tsy hoe vahoakan'ny solombavam-bahoaka ohatra na hoe vahoakan'ny ministra rasoa na rabe na rakoto tsy fa vahoakan'Andriamanitra ary tsy ny jiosy tsy ny hebreo tsy ny zanak'Israely ihany no vahoakan'Andriamanitra fa an'Andriamanitra avokoa rehefa mety ho foko pirenena rehetra eto ambonin'ity planeta tany ity ary fananan'Andriamanitra ny Andriamanitra ny baiboly avokoa ny olona ny zavatra rehetra ary ny mpanao salamo dia natakatra izany raha nanambary zany fahamarinana zany izy salamo 420 angamba izy iny raha tsy diso fitaditsika hoe any Jehova ny tany ozy izy zay rehetra ao aminy izao rehetra zao sy ny mponina ao aminy eny ry havana na dia ireo nosy malagasy izay ifandroritantsika moa amin'izao fotoana zao amin'ny zareo frantsay aza dia azo adinoina ry havana fa an'Andriamanitra ihany koa fa nomen'Andriamanitra antsika malagasy kosa fananan'Andriamanitra nomeny antsika ary amin'ny mahatompony azy dia mijery izy mandinika izy fantany hoe iranona sy ranona no tompona andraikitra voalohany ary mijery Andriamanitra hoe inona tsara moa no ataon'ireo tompona andraikitra ireo eo amin'ny fireneny tsirairay avy mba manao tahaka ny Josia ve mba mitaona ny olona rehetra hatramin'inona hatramin'ireo mpitondra fivavahana izany hoe hitady ny tavan'Andriamanitra sao tokoa mbola misy amin'ireo mpitondra fivavahana ohatra sanatria mbola mety misy tsy voavonjy mpitondra firenena manahoana zany manompo marina azy Andriamanitra zany no tian'Andriamanitra tahaka nataon'ity Josia fa tsy sanatria hoe mpitondra tsy mirarahan'Andriamanitra mpitondra sanatria hoe manompo sampy ka dia mamela malalaka ihany koa moa rehefa mpanompo sampy mamela malalaka ny olona ihany koa hanompo sampy hinoino foana sakoa mpitondra tsy mahalala sanatria afa-tsy ny tenany ihany ny ankohonany ny fianakaviany na ny olona ao anatin'ny antoko politika ny fotsiny eny tena mba mizara amin'ny vahoakany ihany koa ve ny fananana rehetra ny men'Andriamanitra ny arena voajanahary sanatria difotry ny fitiavan-tena ary raha i Madagasikara moa no resana ry ava malala ao amin'ny tompo dia samy miara mahalala isika fa tena ny angaran'Andriamanitra isika malagasy koa mijery zany Andriamanitra na reto Madagasikara dia mijery izy hoe tena zaraina ho an'ny malagasy tokoa ve ny arena ary tena ny malagasy marina ve no misitraka an'izany sa sanatria ny vahiny ry havana hoy ny voasoratra ao amin'ny salamo 4:10 eo amin'ny andininy 2 zao no vakiny amin'ny anaran'ny tompo azosika vakina manomboka ndiny voalohany azy hoe ny adalany manao anankapoe izy tsy misy Andriamanitra manao zay raha tsy vetavety izy tsy misy manao ny tsara de hoy ny andininy 2 eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba iza na misy endry mitady an'Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona ary mbola miverina ihany koa moa ry havana eo ao amin'ny salamo 7:50 eo amin'ny andininy 2
ary marina fa ireo salamo reo dia salamo nataony izy nataony davida zay mpanjaka ihany ko tam'izany fotoany zany davida zay nanjaka ary tena nanaja fatratra ihany ko an'andriamanitra ary dia men'andriamanitra ny fanapana zanak'Israely izy nandritra ny 70 taona ary isaky ny etsika davida manolona ohatra hoe niady natao tamin'ny fahavalo dia nanontany mandrakariva n'andriamanitra izy hoe inona ry Jehova Andriamanitra no tokony atao de mbola hitantsika koa zany hoe Andriamanitra mijery zany ao amin'ny salamo 7:100 eo amin'ny 5:5 zao nivakiny amin'ny anaran'ny tompo iza ny tahaka ny Jehova Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany sady jereny zany ny any an-danitra misy azy any fa jereny koa ny eto amin'ny tany ry havana mijery arak'izany ary mahita ny zavatra rehetra io Andriamanitra ivavahantsika io Andriamanitra ny Baiboly zany Andriamanitra mahery mahagaga tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany mahita ny tsy fahamarinana ihany koa ataony ny zanak'olombelona eny miondrika mijery mijery ihany koa hoe sao sanatry ny vahiny indray no mahazo alalana mahazo zo hitrandraka amin'ny ny arena ohatra hoe eto Madagasikara ny eto tanindrazana zany ka sanatry ny malagasy piray tanindrazana indray ny malagasy piray ray indray no lasa tompony mangatakatina no lasa na natao anjorom-bala ary izany tokoa miseho ry havana tena tsy fahamarinana izany ary tsy mahafaly an'Andriamanitra izany satria tsy rariny tsy fahitsiana kanefa ny Andriamanitra inontsika tompointsika dia Andriamanitra marina sy mahitsy ary mitaky fahamarinana amintsika olombelona ihany koa eny misy tokoa fotoana zay everitsika fa to mangina Andriamanitra to sanatry mamela malalaka ny ratsy hanjaka ny ratsy fanahy hanjakazaka mamela ny olony ny vahoaka ny tanondrika to sanatry everitsika fa mamela ny vahoaka hilofika ao anaty fijaliana ao anaty fahantrana ao anaty fahoriana ao anaty tsy fisina sy ny sisa tsy ariava malala fa izao manana ny fotoana ny Andriamanitra ary hoy ny teniny izay nampitondrainy ny Isaia mpaminany ao amin'ny 5:5 Isaia 5:5 eo amin'ny 9 sy ny 9 zay efa intsika tsy anjery ahoana io voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa ny fievitro izy nampitondrainy ny Isaia mpaminany ny teny fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova tompony maro fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany no avo ny lalako noho ny lalanareo sy ny fievitro noho ny fievitrareo ary asa natadiditsika ny voalaza ihany koa ry havana ao amin'ny bokin'ny Exodosy na fahafana raha naninona mo raha nanomana ny Mosesy hanafaka ny zanak'Israely Jehova Andriamanitra reo zanak'Israely zay vahoakany kanefa dia nandevoziny Farao sy ny Egyptianina tany Egypta nandritra ny 4 taona nandritra ny 300 taona dia hoy ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy 7 eo amin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo ary hoy Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitarainany no ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony 9 dia efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely any amin'ny taditsika tanin'ny Kananita sy ny Evita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebusita ary amin'izany Andriamanitra azy zany dia tena manana ny hery sy ny fahefana izy rehefa malala ao amin'ny tompo mampitsambadika ny zavatra rehetra ary fantatsika ihany koa fa
io andriamanitra inontsika io averina indray fa andriamanitry ny baiboly, andriamanitry abrahama sy isaka ary jakoba, andriamanitra rainy jesosy kristy dia tsy mba mitaredretra izy io araka ny voalazan'ny evanjelistra Lioka ihany ao amin'ny Lioka 7:20 raha nanao fanoarana jesosy kristy ny amin'ilay hoe mpangataka ozy izy zay naherina angataka dia ao izy manambara hoe andriamanitra tsy mba mitaredretra fa raha hoavy ny zanak'olona ozy izy mohita finoana ety ambonin'ny tany va izy zany hoe tsy mitaky finoana mandrakariva amintsika Jehovah Andriamanitra ary ambaranay mandrakariva moa ry havana fa efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana apokaliptika ny tantaran'izao tontolo izao izany hoe efa miomana itsena any Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra ny vahoakany. Inona ary miverina isika eto amin'ity tantara faharoa toko fahatelopolo izay ahitantsika ny tantarany Josia mpanjaka ity. Inona indray ary ny fahamarinana lehibe fahatelo izay hita manomboka eo amin'ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ry havana. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanainy rehetra hankatoa ny tenyny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Sady naninona ihany koa nampifikiriny tsara amin'ny andiny faharoa amby telopolo nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitra ny razany. Zava-dehibe zany ry havana fa niditra tao amin'ny tempolo izy zany dia namaky ninona moa zany ny tenin'Andriamanitra ange zany tamin'izany moa mbola tsy ny afa-tsy ny testameta taloha dia ny vakiny dia nahazavainy karazany hoe nitory-teny mihitsy izy ary dia naninona ihany koa na nitaomin'ny olona hitandrina ny teny vavolombelona ny soratra masina ny lalàn'i Jehovah Andriamanitra ary dia nitaominy ihany koa hifikitra tsara zay ny voasoratra eto hifikitra tsara amin'izany teny izany zany hoe karazany hoe nanao fanekena mihitsy izy zany teo anatrehan'Andriamanitra ary teo anatrehan'ny olona hoe izy Josia dia hitandrina ny vahoakan'Andriamanitra ary tena nitady sitraka tamin'Andriamanitra mihitsy mahafinaritra be zay ihany koa moa no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny fiangonana tany Galatiana toko voalohany dia hitantsika eo amin'ny andininy 10 ahoana hoy ny voasoratry ny apôstôly Paoly amin'ny anaran'ny tompo ary ankehitriny ozy izy olona va ny ilako fitisa Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompo ny Kristy. Tena tao anatin'ny fahalalana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanjaka Josia nozarainy zany nijoro vavolombelona tamin'izany izy ahoana moa Andriamanitra ry hava-malala no tsy ho faly amin'izany ny andininy ny fahamarinana lehibe faefatra farany ry havana dia verina indray tsika zany ao amin'ny boky ny tantara faharoa lay toko faefatra amby telopolo teo dia hoy ny voasoratra eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ny fahamarinana lehibe farany io ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak'Israely sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo any Jehovah Andriamaniny tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josia dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana any Jehovah Andriamanitra ny razany ny olona. Tena aleloia mihitsy no anambarana an'izany ry havana ankasitrana an'izany nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra zay any zanak'Israely izy tsy ampahany fahavetavetana fa ny fahavetavetana rehetra ary tsy hoe tamin'ny ampahany tany ihany hoe alao ny ary ihany fa ny ary sao dia tsy mahafaly ny ampahany mponina ka tsy ho tafapetraka eto amin'ity fanjakana ity tsia mazava-be araka zany nataon'ity Josia mpanjaka ity. Inona zany nataony hoe manaisotra ny fahavetavetana zany hoe nanao fandrodanana ny tsangam-bato tsampy ary io moa dia efa baiko ny Jehovah Andriamanitra io
hitantsika amin'ny toko sy andinitsoratra masina maro ao amin'ny testameta taloha. Ohatra hitantsika zany eo amin'ny bokyny Deutéronomie toko faha 20, eo amin'ny andininy faha 20. Fa tsy ovakitsika daholo fa voafetra moa ny fotoanantsika. Hitantsika koa izany hoe baikon'ny Jehovah Andriamanitra ny amin'ny tokony androdanana ny tsangam-bato tsampy na tsy tokony ivavahana amin'ny tsangam-bato tsampy ao amin'ny bokyny Levitikosy. Hitantsika koa izany ohatra ao amin'ny mpanjaka mpanjaka voalohany azafady toko faha 17 eo amin'ny andininy 10 na eto ihany koa amin'ity bokyny tantara faharoa ity tsy jery lavitra isika fa mamadika kely. Tantara faharoa toko faha 14 dia amin'ny andininy faharoa na manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy aza. Dia iza ndray koa no tantarana mpanjaka iza ihany koa no anarany no voasoratra eto ry havana. Nisy mpanjaka anankiray ihany koa eto amin'ity boky ny tantara faharoa toko faha 14 eo amin'ny andininy faharoa ity, Asa no anarany, izay inona koa no nataony izy koa ry hava-malala dia nanana fahasahiana nandrava ny toeram-panimpony tsampy. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany andiny voalohany sy faharoa. Ary Asa nanao zay tsara sy mahitsy eo i mason'i Jehovah Andriamanitra fa inona nataony nandrava ny altarany firenena hafa sy ny fitoerana avo izy sady nanorotoro ny tsangam-bato tsampy ary ny kapa ny Asera moa dia anisan'ny sampy lehibe anankiray tahaka ny hoe bala zay notopoin'ny firenena tsy mba nafantatra tsy mba nanompo an Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany, Jehovah Andriamanitra ny Baiboly, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ry hava-malala raha ho fitinina ireo fahamarinana zay matehidera. Hitantsika nataony Josia lehibe ny fitondram-panjakana teo amin'ny Israely sy Joda dia tena fakatahaka ho an'ny mpitondra na firenena inona na firenena aiza. Inona avy ary izy ireo voalohany ny antso ary nampivory ny mpitondra fivavahana rehetra teo amin'ny faharitany andidina izy. Mpanjaka raha teo moa izy ka dia afaka nanatanteraka malalaka tsara an'izany ary afaka nanao an'izany isika, zany hoe inisiativa tena mahafinaritra be matehidera no ny raisiny. Tsy hoe ny antsony olona na ny mpanora-dalàna fotsiny izy, satria nila azy ireo hoe asa hoe mba hivavaka ho azy, mba hiangavy azy hoe ento ambavaka ry havana tompoko satria mba ho mafy orina tsara ny fanjakako zay asa hoe efa mety miozongozona. Tsia fa tena nantsoiny izy ireo mba hiary hivavaka tamin'ny tempolin'i Jerosalema fa tsy tany amin'ny lapany. Faharoa novoriny ny be sy ny maro mba ahafan'izy rehetra miainy ny tenin'Andriamanitra zay izy mpanjaka ny namaky azy tao amin'ny tempolin'i Jerosalema. Io zany ny fahamarinana faharoa hitantsika teo. Inona ny fahatelo? Josia mpanjaka tsy mba nila sitraka tamin'ireo tandapany na hoe tamin'ireo mpanjaka hafa tahaka azy. Tsy nila sitraka tamin'ireo mpisorona sy mpanora-dalàna fa Andriamanitra irery ihany no nilany fitia. Andriamanitra irery ihany no ny anteherany. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ny fikirany sy ny taomany ny hafa ihany koa mba hifikitra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ny faefatra farany nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra zay any zanak'Israely. Izany hoe nandrodana ny tsangam-bato tsampy araka ny baiko ny meny Jehovah Andriamanitra ny firenena zay efa nofidiny moa tao anatin'ny maro dia ny vahoaka Israelita. Ry hava-malala ao amin'ny tompo. Aokary isika ihany koa vahoaka ahery hivavaka, hifona, hangataka andreo mpitondra antsika reo mpitondra ny mpitondra firenena sy ireo miara-dia aminy. Eny ry havana, Jesosy Kristy koa nefa efa niteny tamin'ny mpianany ary averina matetika eto ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona fitiavana eo amin'ny toko faha 5:10 eo amin'ny andininy 7 ahoana hoy ny tompo? Amin'ny anaran'ny tompo raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Zany hoe tena afaka mitalao ihany koa isika kristianina
isika zay efa nandray fiainam-baovao amin'ny Kristy, isika zay manana fiainam-bavaka matanjaka, zay efa voasasany rany Kristy, dia afaka mangataka isika mitalao amin'ny Tompo hanomezany antsika ihany koa mpitondra manahoana, mpitondra tahaka n'ity Josia mpanjaka itya izay voavitantsika teo, ny amin'ny fiainany, ny amin'ny fahasahiny nanompo an'Andriamanitra ary azo ampoizina ihany koa ny amin'ny fanasoavana nataony Jehovahandriamanitra ny fireneny. Dia man'Andriamanitra irery ava-malala ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha ary dia ho azy mandrakizay ary ho amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be voninahitra, Tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Ary Andriamanitra efa nanome anay malagasy ihany koa ny teny, ny Baiboly voadika amin'ny tenin-drazanay. Mankasitraka anao zay ry Tompo fa tsy mitsahatra mampianatra anay ianao, tsy mitsahatra amin'ny teny aminay ianao, ary indrindra eo ambany ny fitarihan'ny fanahinao masina. Ary tamin'ity fotoana ity dia nampafantarinao ny fiainan'ny mpanjaka anankiray tamin'ny fotoan'andro mpanjakan'ny Israely, dia Josia. Andriamanitra mankasitraka anao indrindra ny amin'izany teninao izany, ary maniry koa izahay mba anan'Andriamanitra mpitondra tahaka an'izany hitondra an'ity Madagasikara izay efa nomenao ny harem-miavosa rehetra, kanefa kosa mifona aminao izahay satria rambo ny gisitra izahay raha amin'ny filaharana eran-tany. Mamindrafo aminay Andriamanitra, ary dia ampianary mandrakariva izahay hivavaka mandrakariva ka tsy reraka, ary dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy zoko malalanay no ivavahanay. Amen. Ry havana dia tapitra indray zany ny fotoanantsika, koa dia manao velomanao tahin'ny Tompo, ary afaka herinandro iray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy. Dia veloma indrindra Tompo.